Ny aloha ny anangainy reto ekipa-pirenena vehivavy taranja rugby asetina ny maki vehivavy reto dia tonga nangatatsodrano teny amin'ny ministera-pia zany hoe ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo ny talata tolakandro teo ny voaniainga dia efa nampanantena ny avao amin'ny malagasy rugby sy ny maki vehivavy rugby asety fa ezaka anao zay tratry ny heriny atao rin'ny tsodrano azony tamin'ny sekretera generaly ny MJS. Noho ny fatsapan'izy ireo ny mazava-dehibe ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny dia tonga nangata-tsodrano tamin'ny ministera-pian'ny fanatanjahantena malagasy ny maki vehivavy ny alohan'ny ingany hiazo any Tunisia hiatrika ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika rugby asety ny talata tolakandro teo. Nisolitena ny minisitra Tinoka Roberto tamin'izany ny sekretera generaly ny MJS Ralay Voalovatiko. Ity ilarana faharoan'ny MJS ity izay tsy nanadinony nanolotra vatsin-dalana ho an'ny maki vehivavy. Tetsakilan'izay dia nisolitena ny ekipa-pirenena vehivavy taranja rugby ny filohan'ny malagasy rugby Marcel Rakotomalalaka nisaotra tamin'ny tsy nanadinoan'ny ministera azy ireo mihitsy tamin'ny fifananana raisam-pirenena nandraisany anjara. Teo ampamarana kosa dia nanome toky amin'ny anaovan'izay tratry ny heriny hoentina iarovana ny voninahim-pirenena ny mpilalao rugby 7 vehivavy malagasy.